PDG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous présentent. Sy lahara-pahamiana ho an'ny fitondram-panjakana ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara hoarina amin'ireo tetikasa toy ny teleferika sy ny ami ka mahatonga azy mitotongana tahaka izao ho ny mpampianatra mpanabe tsy ampy ny isany mpampianatra eto amintsika etsy andaniny ireo mpampianatra vita fiofanana tsy raisin'ny fanjakana noho ny tsy fananany ministera volandraisana azy ireo. Mbola vitsy ny malagasy sarika amin'ny mozika klasika ankehitriny mitovy amin'izany ihany koa ny tarika na ireo mpanakanto miangaly ny gadona kanto ny tsy hahatongavan'ny mozika klasika any antsofon'ny maro ny mozika klasika izay tonga hatrany amin'ny fanamavanana ny raritsainy. Any ivelany nahatratratrany amin'ny 594 ireo libanena mony ainy hatramin'ny atombohan'ny ady herintaona lasa izay mbola maro ireo mponina tsy mahafony tanàna ny aviny na efa ho isan'andro ary ny fifandonana mahery vaika any an-toerany. Amin'ny androany ny amafatrany ny daroka bomba ataony Israel tao amin'ny Liban. Ny andidin'izay ary arahintsika izao ankehitriny Alady fatelo ambin'ny folo ny volana oktobra taona 2024 faltafiaraka amin'ny andray tena tomboko lasy sy tomboko vavy tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV ho amin'ny ity alina ity asaika ianao anaraka izany hatramin'ny farany vaovao fampianarana avy hatrany anokafantsika ny fampalalam-baovao tsy lahara-pahamian'ny fitondram-panjakana ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara hoarina amin'ireo tetikasa toy ny teleferika sy ny ami ka mahatonga azy mitotongana tahaka izao ho ireo mpampianatra mpanabe tsy ampy ny isany mpampianatra eto amin'ny tsika etsy andaniny ireo mpampianatra vita fiofanana tsy raisin'ny fanjakana noho ny tsy fisian'ny vola eo anivon'ny ministera io nasaina. Mahatsiaro voafitaka ireo mpampianatra vita fiofanana teny anivon'ny centre régional de l'Institut national de formation pédagogique na CRENFP misy 20 manerana nosy manodidina ny 3 arivo izy ireo no afaka tamin'ny fifantenana ka niatrika ny fiofanana nandritra ny roa izay efa vita ny volana desambra 2022 fampanantenana no hoe ho avoaka amin'ny fomba ofisialy izy ireo ary ho raisina mpiasam-panjakana saingy folo volana atiorinina tsy notanterahan'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izany ny ministra rahateo tsy niova satria raha taona lasa zay navitan'ny formation anay ny soutenance raha taona amin'ny novembre hatramin'izao na ny sortie de promotion ary mbola tsisy ny résultat mbola tsy mivoaka hatramin'izao dia zay zany no mahatonga an'izao hetahetanay izao hanao fitarainana amin'ireo ambaratonga ambon'ireo mba hijery akaiky ny momba anay satria dia efa mahatsapa maharary zany zahay amin'izay fitarazoana zay satria ireo banky ireo nampindra mbola anay nandritra ny fiofanana dia ny zana-bola mitombo ihany rehefa tapitra ny contrat amin'ny novembre aty zao manao renouvellement de contrat indray ny banky zana-bola mitombo madina ny poste anay sy mivoaka hatramin'izao. Efa nisy nendosy ny fahafatesana ireo mpampianatra raha ny fanazavana trany ary ny ambony ankehitriny mirenireny etsero. Ny tena mampalahelo efatra zay ny promotion lasa nodimandry teto amin'ny nanerana nosy nisy ray moa zany teto amin'ny CRNF ambositra dia tena mampalahelo be dia be zany zay lasa chômeur eran'ny tanàna zany rehefa sisy fiheverana ny ohatr'izay dia raha vao mitady asa izahay ka mahita ny dossier anay hoe sortant CRENFP zareo dia milaza hoe tsy manana asa omenanareo satria mety hialan-tenantenany nareo nefa zahay tonga tia amin'ny INFP tsy manana valiny mazava tsara hoe oviana izahay dia lasa miantony eo zahay tsy manana asa. Ahafahana manatanteraka ilay kabary ambony latabatra fampianarana mamem-ponina ahafahana mandray ireo mpampianatra rehetra vita fiofanana ho lasa mpiasam-panjakana ary mety tsy olana aza ny vola fa ahafahana manome fampitaovana ireo sekolim-panjakana rehetra manerana ny nosy raha natotona tamin'ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara ilay vola €250 natotona tamin'ilay tetikasa teleferika.
izao ny volany trisaina ny tetikasa miatona mampanonko tena ny zava-misy ankehitriny raha ampitaina tamin'ny fampianarana folona 20 taona lasa hoy ity mpampianatra amin'ny sotroronono. Taloha zany programme ny fampianarana haititra be matotra be le mpampianatra koa taloha misy fisiko de tsy mipetraka ao amborao fa lasa manara-masondroasa mpampianatra ary mpampianatra tsy misorotra ny karamany raha tsy vita inspection zany hoe misy zany le formation permanente ndre mpampianatra any atoerana tsy misy zany mpampianatra mivangabao zany tsy misy mpampianatra manao fera hafa fa de mampianatra izy anakireo moa tsara le karamany mpampianatra Jésus manasagny zany eo zany mahasamihafa azy ny mpanabe taloha de tena nisy lanjany be tao fiarahamonina hajain'olona mihitsy tena hajain'olona ny mpampianatra zany rehefa tonga ny fety taloha zavatra misy moa zay tonga andray mandray ny mpianatra mitombo avao iny manatitra akoho magnatitra ganagana gisany mpampianatra tsy terena fa sitapony mitaky ny anatanterahany fitondram-panjakana ny fampanantenany ny andraisana ho mpiasa-panjakana ireo rehetra niofana tamin'ny centre régional de l'Institut national de formation pédagogique misy 7 manerana nosy ireto mpampianatra ireto efa vita ny volana desambra 2024 ny fofanana fa hatramin'izao tsy avoaka ireo mpampianatra mahery ny 3 isa ary arirarira ny fandraisana azy ireo ho mpiasa-panjakana. Sarotra vao mahita vola 2 alina ariary izany amin'izao fotoana izao raha ny fitarainan'ireo mponina manoloana ny vidim-piainana ankehitriny. Miaina amin'ny vola 3,000 ariary ary 5,000 ariary farafahabetsany ireo olona mpanao asa tena ao anatin'ny iray andro raha ny fanadihadiana. Sarotra ary miamafiatra ny fitadiavana ahafana mividy sakafo ao anatin'ny iray andro amin'izao fotoana raha ny fitarainan'ireo mponina trany. Manano sarotra vao mahita vola 2 alina ariary anatin'ny herinandro. Izay raha mihinana ny ampy ary tsy maintsy miroso amin'ny vadinasa rehetra ahafana mampitombo vidiram-bola raha ny fanazavana. Momba vidim-piainana dia tena mialafo miakatra foana vidim-bary rehetrarehetra mihitsy tsy ampy izay rehetra efa miara-miasa daholo fa tsy ampy tsy mahaleo ny tolotra ny kinana ny fandaniana zany tsy mahaleo miditra efatra mianaka izay malany 50 sanandro tsy mahita famboarina izay eo fidiram-bola zany aloha zao tena tsy mety mihitsy za zao mpivarotra nefa tena tsy mety mihitsy ilay izy tena misy fotoana tena tsy mahita dia raha mba mahita kely raha dia 3,000 ny hitanao na 4,000 ohatr'izany tena tsisy vola tsony nefa masaka ny amidy tsy manana tsony mihitsy tena tsisy tsony dia tsy maintsy hoe manao zavatra hafa ianao satria ilay zavatra anankiray tsy mety. Za zao manao hotely azy zao dia tsy mety dia zao manao lasopy indray mivadina. 700 ariary kely indrindra ary tafiakatra 1,000 ariary mahery ny iray kapoaka amin'ny vary amin'izao fotoana izao. Sarotra ny antsifanahizany ho an'ireo tokantrano iray izay malany vary 3 kapoaka anatin'ny iray andro. Ho an'irem-pianakaviana izay miaina anatin'ny varotra legioma tsy afa-manoatra ny eo am-pelantanana no ampiasaina rehefa tsy mandeha ny tsena. Tsy anatin'ny kajy ny vola ampiasaina raha sanatria misy ny tampoka toa ny aretina mety azo. Fidiram-bola zao tena sarotra mihitsy ny tsisy tsena. Me sarotra ny fiainana. Tsisy fa zara fa mahazo fitana fa mahazo vary sy laoka dia efa izay. No teo amin'ny efatrano zao vao mahazo an'izany satria ny entana ilaina tsy lany iray andro nefa le versement misy ny ampiasaina. Mazamazana satria manofa tsany ny aty fa avy any an-tany lavitra. Ankoatra ny vidim-bary sy ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro izay tsy takatry ny fahefa-mividy ho an'ny isan-tokantrano. Tsy maintsy mitady vola mihoatra noho ny isan'andro amin'izao fotoana noho ny olana amin'ny resaka jiro sy rano ankehitriny io. Miakatra avy ny fandaniana amin'ny vidin'ny rano iray bidon, ny jiro tsy maintsy aloha raha tsy izany hiarany sazy. Mampanay ny hatrehana ny vanim-potoana ny fahavaratra izay efa voamarina fa ho mafy kokoa izay mety hampiakatra trano ny vidim-piainana any aoriana kely ao. Mitaky asa goavana avy amin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpisehatra amin'ny fizahantany fa ahafahana mandray ireo mpizahatany antapitrisany kendrena ny taona 2020. Mila fanomanana lafin'ny rehetra indrindra ny arakolona ka antony fanofanana ireo mpisehatra tany taolany aro ny arana tamin'ny tetikasa miatrika. Richard. Mila fiomanana betsaka ny fandraisan'ireo mpizahatany iray tapitrisa kendrena ho tratrarina ho an'ny taona 2020. Isan'ny ilaina fanomanana ny lafin'ny arakolona indrindra amin'ireo destination touristique
mampalaza ny firenena amin'izao fotoana izao antony fanofana andro mpisihatra amin'ny fizantany tanytolany aro ny arahana tamin'ny tetikasa miatrika. Programa miatrika moa zany a dia ny fampiakarana moa zany a na hoe fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpisehatra eo anivony fizahantany. Resaka professionnalisation moa zany izy tena mahalaza anazy amin'ny teny vahiny dia zany zany no ampianarina amin'ny resaka fandrahoana amin'ny resaka cuisine ny guide dia ampianarina koa zany zareo amin'ny langue maromaro ny langue efa natao zay misy ny atao hoe ohatra service en salle. Mitana anjara toerana goavana anatin'ny sehatra ny fizahantany ihany koa ny tontolo ny sakafo sy ny lakozia tsy diso anjara tamin'ny fampiofanana araka izany ro mpisihatra. Izy ireo izay afaka ny nandalina bebe kokoa ny lafin'ny fikarakarana hotely sy ny sakafo anatin'ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena tamin'ny fampiofanana. Dia ny sehatra izahay amin'ny resaka hygiène sécurité amin'ny resaka alimentaire. Ny hygiène alimentaire izay nataonay omaly zao amin'ny resaka tenue, ny fitaovana ampiasanao an-dakozia, ny resaka sécurité ny sakafon'ny client sy ny sécurité an'ny vatan'ny client koa miasa ao anatiny. Lasa mahalala bebe kokoa ny mpiasa hoe aive zany ny tokony atao. Tetikasa amin'ny ministera mpiasa ny ofisy ny fizahantany fa tsy ny pigovola ary arindra ny Karahanosy na ny centre d'affaires régional d'Anosy ny tetikasa miatrika. Ireo orinasa mpisehatra amin'ny fizahantany manana taratasy ara-dalàna ihany no nisitraka ny fiofanana ary isin'ny fizarana maro-piofanana ho an'ireo mpandray anjara aorian'izay. Ho any Mahajanga vetivetsika ny trano be ny varotra sy ny industrie ao Mahajanga no isan'ny mpiara-miombona antoka amin'ny SED na ny soutien à l'écosystème entrepreneurial pour l'emploi décent izay manome fiofanana mikasika ny toe-tsaina manokana mampiavaka ny faritra iray ao amin'ny sehatry ny fandraharana. Yanja Robert. Inona no kolotsaina tokony ho hajaina ary inona ihany koa ny fomba fisainana tokony ho ananana raha anangana orinasa na ho mpandraharaha amin'ny faritra iray. Niompana tamin'ny fampiofanana mikasika ny toe-tsaina manokana mampiavaka ny faritra Boeny amin'ny fahandrarana araka izany ity fampiofanana izay nataon'ny SID na ny soutien à l'écosystème entrepreneurial pour l'emploi décent izay natao teto Mahajanga ity niarahan'izy ireo tamin'ny tranobe ny varotra sy ny industrie ny Mahajanga sy ireo mpandraharaha maro teto amin'ny faritra Boeny. Ny zavatra ivoaka amin'ity atelier ity dia module de formation zany hoe document anankiray ahafahana mampiofana an'ireo rehetra izay te handraraha eto Boeny. Ao anatiny ao ny ahitany tsara ho fantatra rehetra rehefa te hiditra an'izany sehatra fandraharana izany eto amin'ny faritra Boeny eo ny hoe inona ny fotosainana hoentina eto, inona ny fady tsy azo atao sy ny azo atao, inona ihany koa ny karazana birao misy afaka antony arakaraka ny zavatra tedaviny, inona ny tetikasa izay mandeha sy ny tsy mandeha, inona ny efa misy, inona ny tsy mbola misy, inona ny ampy, inona ny tsy ampy. Miisa 20 eo ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombona antoka amin'ny tetikasa SID eto Madagasikara. Raha ho an'ny Mahajanga manokana dia ny tranobe ny varotra sy ny industrie no mampita indray amin'ireo mpahandraraha manaraka raha ohatra ka misy ny fataperan'ny tetikasa SID any aorinany. Mbola mitana ny lohalaharana amin'ny tany tsy fanjaritsakafo ambony indrindra ireo tanan-dehibe eto Madagasikara. Antony voalohany mahatonga izany tsy fampiny sakafo ara-dalàna ho an'ireo faritra sasany. Fa eo ihany koa ny fahantrana lalina izay iainany isan'ny tokantrano ankehitriny. Vahaolana tokony hapetraka araka izany ny fampiroboroboana ny fambolena an-tanan-dehibe raha tiana ny hiadiana amin'ny tsy fanjaritsakafo eto Andrenivohitra. Christian Dimby. Manodidina 547 tapitrisa ny isampony eto Antananarivo renivohitra raha ny antotanisa farany navoaka ny Instat tamin'ny alalan'ny fanisana ankapobeny fahatelony ponina sy ny toeram-ponenana na ny RGBS 3 ny taona 2022 tafiakatra 520 isanjato ny tany fifindramonina an-tanan-dehibe eto Antananarivo renivohitra raha io fanadadina natao io hatrany. Vokatra zay miavitsy sy miakely hatrany ny faritra afaka ambolena. Tsy magaka araka izany raha mitomba hatrany ny tany tsy fanjaritsakafo eto Andrenivohitra hoy ny teo anivy ny Great Madagasikara. Vahaolana tokony hapetraka araka izany ny fametrahana paikady vaovao mikasika izay fanaovana fambolena an-tanan-dehibe izay. Amin'ny ankapobeny zany aloha eto Antananarivo efa zatra nanao fambolena ihany ny olona fa à cause ny urbanisation moa zany sy fitobon'ny ponina ny samponina dia tena mekely
merara ny tany eto andrenivohitra dia izay indrindra no antony titetika saintsotia manantanteraka ny activité d'agriculture urbaine. Anisan'ny tanjony tetikasa zany dia ny anatsarana ny fanjarian-tsakafo indrindra ho an'ireo tena marefo dia ny anisan'ny paikady ity fambolena tanan-dehibe ity atratrarana an'izay tanjony izay. Raha ho an'ity renim-pianakaviana iray ity izay monina sy mipetraka eny amin'ny ireny ambany tanàna ireny, ny fanodinana ireo fako plastika sy ireo akora azo avoazana no ahafahany mamboly eo an-tokotaniny, sady fidiram-bola hoy izy no afaka atao sakafo isan'andro ny fambolena izay ataony. Taona teo eo zany no namboly dia hitako misy ilay tena mety ilay satria mavonjy, dia izy koa afaka matao hoe fidiram-bola ihany koa satria ianao zao raha mividy voananana 700 ny sasekely iray, dia ny sasekely iray iny nefa ny rehefa tena vokatra iny lafinao 2 sy 1 alina ohatr'izay zany ilay izy, nefa n'izy 2 volana fotsiny dia efa afaka midiny mivadika vola. Raha ohatra ny aty ambany tanàna aloha izy tena mety ilay izy satria ianao zany olona sahirana ny aty ambany tanàna, ilay izy zany mavonjy ilay izy zany tena tombony aminay zany. Ianao zao raha andeha hividy any an-tsena mbola moka vola hoe tady 2 na 3 anaovana laoka, nefa ianao teto resaka 700 ny sase iray impiry maky ianao amin'iny zavatra iny hoaninao ataonao sakafo. Ny tsy fampiny sakafo sy ny tsy fahalalana ny sakafo ara-pahasalamana no antony mbola mahatonga ny tany tsy fanjarian-tsakafo mitombo hatrany raha ny eto Madagasikara ankehitriny. Ilaina ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana fa ihany koa sakafo maro loko. Ireo rehetra ireo no paikady mila amafisina raha tiana ny iadiana amin'izay tsy fanjarian-tsakafo eto amin'ny firenena izay. Dia izay ihany koa mamana ny tapany voalohany fampahalalam-baovao isan'ny vetivety anaraka joka fo isika. Miaraka muzika Stelma ndao kivazo bobaka kokoa araroto fa promo be vidiana tolotra muzika dia mahazo cadeau méga hatramy 1,5 gigaoctet ikifenao ireo artista malagasy zato isanjato ela kokoa naiza misy anao safidy fotsiny izay tolotra muzika mety aminao. Téléchargeo aingana ny appli dia tsindrio ny dièse 111 étoile 6 dièse. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky mifonao ho an'ny nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana. Aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika miteti-kasanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. Tavaviana sady atao amin'ny tapany faharoa fampahalalam-baovao mamerina ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy anohizatsika izany mbola vitsy ny malagasy sarika amin'ny mozika klasika ankehitriny mitovy amin'izay ihany koa ny tarika na ireo mpanakanto miangaly ny gadona ka antony tsy hahatongavan'ny mozika klasika any antsofon'ny maro ny mozika klasika izay tonga hatrany amin'ny fanamavanana ny raritsaina ho ny fanazavana ary mety manala ihany koa ny vertu thérapeutique. Yves Richard. Vitsy ny tarika amin'ny vony klasika eto amintsika amin'izao fotoana izao. Iray amin'ireo miompana amin'izany ny la polyphonica, nikendriny ametraka ny klasika amin'ny toerany ary ny anintona ny sofiny maro ihany koa, ivondrona an'ireo kitany gadona klasika na izy zany amin'ny lafiny feona ny fitendrena ny tarika, hatramin'ny mpandihy mandravaka ny fampisehoana.
valse numéro 2 ny Tchaikovsky valse rosianina zany ary ka manafinaritra anareo izy to fa io zany karazany ohatran'ny association anankiray zay miezaka kosa hoe anao zavatra araka le hira anankiray teo ino ny base ny anay zany de manome ny tena zavatra ohatran'ny tianay fa ohatra tsy manome iny ty izy resaka be fotsiny resaka fivavahana rehefa tsy manome za rehefa ohatra ianao ka tsy manampy ny namanao zany zay na efa nytaonany maro aza noho ny sy ny tarika mbola sahirana amin'ny fandraisana ny gadona klasika amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao antony ny favitsia ampisehatra mitarika ny favitsin'ny sanganasa tonga ny antsofiny maro ny klasika raha teo izay tsy karazany mozika ara-barotra kanefa miavaka ary mety hitondra voka-tsoa ara-pahasalamana ny fienoana azy araka ny tenen'ny aloha zany tsy nrehetra kory ny dia azy tsy nrehetra kosa ny dia azy loha fa misy apahany totsika mbola vitsivitsy ihany amin'izao fotoana izao je mirona kely makany amin'ny zavatra iny misy choral maromaro tia manao an'le klasika misy azany hoe musicothérapie zany tiana natao iny ty izy hitsabona mihitsy zavatra sasatsasany hira sasatsasany ary any amin'ny toerana hafany dia misy hoe alefa matory le olona dia alefa le mozika dia reo avy eo izy mba salamalama kokoa rehefa amin'ny andro manaraka tsy hoe mety foana le izy fa manampy zany manampy betsaka ny mozika manampy betsaka ny olona mba iaina tsaratsara kokoa zany zay ny tena izy mozika miavaka mirindra sy manaraka ireo fitsipika samihafa manodidina ny tontolon'ny kantony klasika ireo mpamorona fatadaza atao Eropa indrindra tamin'ny taonjato fahavalo amby folo no nampalazany gadona izay vao tonga taty amin'ny kontinanta afrikanina ho antsika tahorinan'ny fahaleovan'ny tena no nampivelatra ny klasika nanomboka tamin'ny fisokafan'ny sekoly mozika teto Antananarivo ny taona 80 hatramin'ny androany tsy mbola manana ny toerany araka ny tokony ho izy ny gadona ka ny anandratana tarika malagasy manana ny mampiavaka azy ny tanjony amin'izao fotoana izao Nouroumbani, Shiramana Maefambinsu Valentina, ni prix Jeune Talent France 2024, lauréat à la UNESCO pour les femmes et la science. Pifanina Namayoni Vanza Tuisa Nunyaranyazakazaka Zunaniamboar, Kaisani Namba. Isany nambabony pitsara tamin'izany ny fanasongadinana mahazava-dehibe ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny tontolon'ny siansa ary afaka mitondra vahaolana mifanaraka amin'ny filana misy ny tenany izay manana ny mari-pahaizana doctorante au laboratoire de l'atmosphère et des cyclones ary tetika sasivina apetrany amin'ireo fikarohana taony ny soroka sy afantatra mialono mety ho fiatraikan'ireo andro sy amin'ireo faritra sokajiny ho zone tropicale isan'ny efa anjara brikinetiny fanatata rana izay tanjona izay ny fanofanana ireo mpianatra sy météorologue teto Madagasikara sy tany Seychelles mba hitarafana mialoha izay mety vokatry ny rivodoza ho avy eo. Fanasongadina nandritra ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalaman'ny saina tao mahajanga ny mahazava-dehibe ny fifandraisan'izy ireo amin'ny asa ka nisy ny hetsika maromaro izay nentina nampisehoana sy hialana amin'izay. Yanja Robert. Nosafidina manokana tamin'ny famaranana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalaman'ny saina ny diabe sy ny yoga izy ireo izay isan'ny fihetsika mikarakara ny fahasalaman'ny saina. Ny lohahevitra nosafidin'ny vondrona iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana moa tamin'ity taona ity dia ny hoe omeo lanja manokana atao lahara-pahamena ny fahasalaman'ny saina eo anivon'ny asa eo amin'ny sehatry ny asa satria tokoa manko ny sehatry ny asa no andanitsika ny fotoana adiny 7 isan'andro dia rariny raha toka omena lanja manokana izay fahasalaman'ny saina izay miantoka ny fahombiazana sy fahazahoanany vokatra tsara eo amin'ny sehatry ny asa izay misy atsika tsirairay avy. Dia mba toerana nanome lanja zany zay ary nanasa ho an'ireo
mpiasa manokana sy ny mpianatra mba hampahafantarinay hoe zava-dehibe loatra ny fahasalaman'ny saina eo amin'ny sehatra ny asa sy eo amin'ny sehatra ny fianarana. Ka natokana zany ty androandroany ty mahakasika ny yoga manokana izay anisany zavatra anankiray izay tena hoe mikarakara ny fahasalaman'ny saina zany. Zava-dehibe araka izany ny fanomezan-danja ny fahasalaman'ny saina mba hisorohana ny amin'ny fikorontanan-tsaina izay mety hiteraka tsy fandriam-pahalemana eo anivon'ny fiarahamonina. Ny asa satria ahafahan'ny olona tsirairay mivelatra, mampivelatra ny maha olona azy, épanouissement personnel moa filazantsika azy, ary indrindra ihany koa ahafahantsika mifanerasera amin'ny mpiarabelona amintsika. Ankoatry ny hoe mahazo karama, ahafahantsika tombo ny ampelatanantsika mampivoatra ny fiainantsika isan'andro san'andro fa miantoka ihany koa ny fandriam-pahalemana ny sécurité. Rehefa tsy anasa manko tsika dia mitombo ny tebiteby, mitombo ny adi-tsaina ka rariny dia rariny raha ajaintsika ny asa ananantsika ary ampivoaritsika ny asantsika satria miantoka ny fahasalaman'ny saina. Fa mpiankina zany ny fahasalaman'ny saina sy ny asa dia zava-dehibe ny hanomezan-danja izay fahasalaman'ny saina izay ahafahantsika mivoatra sy manana résultat tsara, manana vokatra tsara eo amin'ny sehatry ny asa. Hetsika maro samihafa no nanamarika ny fankalazana ny 10 oktobra, andro maneran-tany ho an'ny fahasalaman'ny saina teto Mahajanga. Ankoatra ireo hetsika izay nokarakarainy ny sampandraharaparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny, dia nisy ihany koa ny hetsika izay nokarakarainy ny studio Sifaka tamin'ny fihaonan'ny mpanao gazety sy ny olona miantsehatra amin'ny fahasalaman'ny saina mba ahafahan'ny mpanao gazety mahazo fahalalana bebe kokoa mikasika io lohahevitra mandidina ny fahasalaman'ny saina io. Any ivelany nahatratratra ny amin'ny 524 ireo libanena mony ainy hatramin'ny ny atombohan'ny ady herintaona lasa izay. Mbola maro ireo mponina tsy mahafoy tanàna ny aviny na efa ho isan'andro ara ny fifandonana mahery vaika any an-toerana ho amin'ny androany. Ny amafatra ny darokabamba nataony Israel tao a Liban nanamafy ny fifandonana manakaiky ny faritra misy ny Hezbollah ihany koa izy ireo. Miantso ny ONU hiaro ireo tafika eo anivon'ny casque bleu ny Premier ministre israélienne manoloana izany. Dia koa tompo klasy tompo vavy no mamarina ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Ny ekipa ny fampalalam-bavao dia mbola manome fotoana ao amin'ny raha-pitso indray. Veloma topoka. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Anissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.